Izay ny amin'iny fa nanazava ifotony ireo adidy sy andraikitra sahany lehibe ny mpanohitra tamin'ireo vahoaka ny maro voay ny lehibe ny mpanohitra Samiary Floreo ny farany herinandro lasa teo. Mitoy ny fitetezam-paritra ataon'ny lehiben'ny mpanohitra Samiary Floreo mba hanazavana amin'ireo vahoaka ifotony ireo adidy sy andraikitra sahan'ny antoko mpanohitra eo anivon'ny raharaham-pirenena. Ny vahoaka ny Marovoa indray no niona mivantana tamin'ny lehiben'ny mpanohitra ny farany herinandro lasa teo. Taoriran'ny navoatendantenanay amin'izany hoe lehiben'ny mpanohitra eto Madagasikara dia adidy sy andraikitra ny manatona ny any amin'ny faritra io ny fotony ny manazava ny mahazava-dehibe ny fisiny lehibe ny mpanohitra amina fitantanana raha-pirenena indrindra zany hoe lehibe mpanohitra hipetraka eo anivon'ny Assemblée nationale zany ka anisan'ny nazavaina tamin'ny tatia Marovoay zany ny antokosina satria dia manana didy amin'izay hoe anaramaso ny raha-pirenena hitondra fitsikerana makany amin'ny fanatsarana satria zay ny adidiny lehibe mpanohitra ary mifantatra koa amin'ny hoe manana didy amin'ny fanomezana volavolan-dalàna aroso eo anivon'izany hoe fahefanam-panao lalàna ny lehibe mpanohitra indray ihany koa anatin'izany hoe manabe satria zay ny voalazan'ny article 22 hoe teny bazaha moa zany amin'ny stade de l'opposition misy an'le hoe article 22 mametraka an'le hoe ny chef de l'opposition dia manabe olo-pirenena manabe ihany koa mpikambana le hoe à l'éducation des membres, à l'éducation des citoyens, à la critique objective des actions de gouvernement. Manoloana ny datim-pifidianana izay napetraky ny gouvernement dia nanambara ny lehiben'ny mpanohitra fa mbola maro ireo tokony harenina nanamafy anefa ny tenany fa manaja ny demokrasia ny antoko mpanohitra na eo aza ny tsy fahatomombana ny datim-pifidianana.